Ny loko Madagasikara izay avy ao faritany Fianarantsoa nanana candidat sénateur farany teo dia nametraka rakety ato amin'ny ACC. Ny votoatin'ny rakety napetraka ihany dia toy izao: misy ny ataontsika hoe bulletin d'exprimer na ny BE maro tao anatin'ny faritany Fianarantsoa izay tsy nisy isaky ny bureau de vote. Anankiray faharoa, misy koa ny liste électorale izay ataontsika hoe misy ny tsy nisy mihitsy tao anatina bureau de vote, misy fa tsy voasony, misy kosa nisy fa voasony fa tsy membre bureau de vote no nanao sony tao anatin'izany. Misy koa tao anatin'ireo commune izay ataontsika hoe mbola tokony hamerina fifidianana nefa dia nanao fifidianana tamin'ity, nefa tamin'ny fotoana navoakan'ny tribonaly administratif dia tokony haverina ny fifidianana tamin'ny toerana io dia nanao fifidianana tamin'ny fifidianana sénatorial farany teo. Misy koa ireo bulletin misy famantarana, misy koa ny bulletin ny toerana sasany izay roa ny tonga mifidy nefa dia enina no mivoaka rehefa avy eo. Ohatr'izay zany zavatra nisy tao anatin'ny faritany Fianarantsoa, manodidina eo amin'ny 100 ilay bureau de vote tratran'izany zavatra izany tao anatin'ny faritany Fianarantsoa. Efa nametraka ny rekety ato ao amin'ny ACC zay efa nametraka koa tany amin'ny CENI. Io zavatra io zany dia izao ny fandehany ny solotena ny ratsamangaiky ny CENI tao Fianarantsoa no namoaka an'ireo zavatra ireo fa tsy izay ny namorona. Izany hoe ireo ny zavatra navoakany, ny zavatra banga rehetrarehetra tao anatin'ny fifidianana nandritra ny fifidianana sénatorial iny rehefa natao ny dépouillement. Izany hoe ny solotenanay ny mandatera nanatrika an'io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary ireo zavatra hita voalaza rehetrarehetra teo ireo dia tsy izay ny namorona fa io no zavatra hita tamin'ny dépouillement izay nataon'ny solotenany ratsamangaiky ny CENI tao amin'ny province ny faritany Fianarantsoa. Izany zavatra izany dia ilaina ho fantatry ny filoham-pirenena fa satria miditsy mananteny zay fa tsy avy aminy na tonga an'ireny zavatra ireny fa ireny ataontsika candidat isaky ny faritany indrindra atao anatin'ny faritany Fianarantsoa no nanomana an'ireny zavatra tsy mety mamofady nandritra ny fifidianana sénatorial farany teo. Ka izay indrindra no hanairana ny fitondrana indrindra fa ampahafantarina ny filoham-pirenena ny zavatra nisy nandritra ny fifidianana farany teo iny.